Eto Madagasikara, na io aza ny tsy fampin'ny fitaovana sy ireo fotodrafitrasa, zava-dehibe ny fahazoana sertifika manamarika fa manaraka ny fenitra takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny orinasa nampandraraha iray. Orinasa malagasy roa misehatra amin'ny fitsaboana biby sy zanaka akoho fakana nofo no nahazo sertifika ISO 9001 ary voalohany aty Afrika amin'izay sehatra izay. Tsy mora ny nahatongavana tamin'izany raha ny fanazavana, saingy hita fa manana fahafahana isitraka izany isika malagasy. Ny ekipa rehetra zany mila tonga saina hoe mila manatsara dia ny dingana rehetra hatramin'ny fandraisana ny mpanjifa, ny fitsaboana ny biby, ny fivarotana ny fanafody sy ny kojakoja rehetra rehetrarehetra zany dia mila manaraka ny fenitra. Dia fantatro hoe reto ny fenitra dia manao surveillance jerena hoe manaraka ny fenitra ve ataonareo, manaraka ny fenitra ve fitsaboana ataonareo, manaraka ny fenitra ve produit ampiasainareo, manaraka ny fenitra ve fahadiovana aminareo, manaraka ny fenitra ve ny fahaizan'ny mpiara-miasa ny vétérinaire aminareo. Dia zay natao rehefa manaraka an'izay dia mahazo certification ary na mahazo ary anao dia manatsara foana zany isa-taona dia misy audit de recertification isa-taona zany dia mandalo amin'io isa-taona avozina zany certification io. Porofo manambara fa afaka mitady ny tsaratsara kokoa hatrany ireo orinasa sy mpiara-miasa ao aminy na eo aza ireo olana maro sedraina eo amin'ny tontolo ny fandraharahana eto amintsika. Isan'ny olana goavana ho an'ny mpisehatra amin'ny akoho fakana nofo ohatra ny tsy fahampin'ny akora fototra ampiasaina toy ny katsaka sy ny mangahazo. Mangahazo aloha somary tsy dia olana loatra hatramin'izao fa katsaka aloha tamin'ny herintaona tena tsy ampy. Tamin'ity taona ity ohatran'ny tsara ny vokatra dia ohatran'ny ampiampy kely ihany, fa eo zany tena mbola mila misy manahirana ary zay anisan'ny mamboly katsaka satria tsy ampy zany ny famokarana dia voatery ny ankamaroany koa zao mamboly koa satria zay zany le intégration mila koa anao mamboly ahafahanao mamatsy ny apahany farafahakeliny ny filanao. Manodidina ny 5 hetsy taona isa-taona ny katsaka ilaina eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tsy mahasana izany anefa ny vokatra eto amintsika noho ny fiovan'ny toetrandro. Misy ihany koa ireo misafidy anao voly hafa raha namboly katsaka izy tamin'ny taona lasa sy ny maro hafa. Malalaka io sehatry ny katsaka io ary ahafahana mamelona fianakaviana maro raha misy paikady mazava anatsarana izany.